mitaky ny anesorana andreo tetikasa fananganana fotodrafitrasa toy ny piscine olympique na ny kianja manara-penitra na ny gymnase amin'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024 ahafahana mameno ny filana vola ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy teny randriana Soniaiko androany. Mila ahena ihany koa ny fandaniam-bola ataon'ny ministera ka tsy ilaina intsony aorian'izay ny fampiakarana ny hetra ho alaina amin'ny vahoaka raha ny nambarany. Nametra-panontaniana mikasika ny teti-bola ampiasaina ho an'ny fivorian'ny SADEX ny teti-bola ny CENI na eny ho an'ny taona 2024 ihany koa moa androany isy teny randriana Soniaiko nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany. Mbola itoto rahabe-fatra sy andro rahabesotra no mitatra an'izay. Mitaky ny anafoanana ny fakan'ny fanjakana foiben'ny etratrano ny fanoherana raha ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy teny randriana Soniaiko androany. Efa fantatra ny fanjakana fa ho lasan'ny mpanohitra avokoa ny renivohim-paritany enina eto Madagasikara ka sakanana amin'ny resaka fidiram-bola ny ben'ny tanàna izay ho lany eo mba ho sahirana amin'ny fampandehanana ny komina raha io fanambarana nataon'izy ireo io. Averina amin'ny komina ny famerenana sy ny fandraisana ireo hetratrano sy hetratany ao amin'ny komina izay didiany. Raha fanjakana fantatsinareo fa ho lany tojo dia izay no hanovanareo an'io sao tsisy vola hiditra amin'ny komina ao. Fantatsinareo fa ho lasan'ny mpanohitra doly ny inona moa anaran'ity ny renivohim-paritany rehetra dia manao an'izay zavatra izay nareo averenonareo tahaka ny taloha fa tsy mety zany fa miemotra isika. Mifanipaka amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana efa nambaran'ny Prime Ministre tao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana io fakana ny etratrano io ampelantanana ny komina io ho ihany ny lehiben'ny mpanohitra. Ny fanjakana zao no izereny trano rehetra manerana ny Madagasikara ary izay indrindra no nahatonga anay avy amin'ny fanoherana mba tsy tompotrano miono isika malagasy mampafantatsy nareo fa tsy handefitra amintsika ny fandrakana fa tsy ny komina intsony re tompoko no handoavantsika ny hetratrano fa ny fanjakana fa nefa tamin'ny inona anaran'ity politika ankapobeny gouvernemanta izay netiny Prime Ministre iny hoe tena natao ny fitsinjaram-pahefana zao ve natao hoe fiemorana ny fitsinjaram-pahefana zao zavatra. Mila averina amin'ny laoniny avokoa ny hetra sy ny aba nampiakaran'ny fanjakana ao anatiny io volavolany teti-bolam-panjakana 2024 io ialana amin'ny fidanga ny vidim-piainana araka ny fanambarana nataon'izy teny randriana Soniaiko. Foanana ny haba izay tsy maintsy halohan'ny mpanjifa amin'ny fifanakalozana ara-bola sy fandraisam-bola atao amin'ny alalan'ny finday na eto atoerana na avy any ivelana taxe sur les transactions mobiles. Tsy ampakarina fa averina amin'ny tahaka ny teo alohany hetra sy aba alaina amin'ireo entana tena ilainy vahoaka andavanandro tahaka ny savony, tahaka ny siramamy, tahaka ny rano, tahaka ny menaka zany aleo zany tsy ampiakarina avoroeny ireo fa averina amin'ny teo aloha. Ajanona amin'ny tahaka ny taloha 5% TVA alaina amin'ny gazy fa tsy ampiakarina koa 10%. Foanana TVA alaina amin'ireo zana-bola alain'ny orinasa mpampindram-bola amin'ny mpanjifa amin'ny karazana famindramam-bola sasany crédit par caisse na financement par signature zany. Foanana ihany koa ny fametrahana fotodrafitrasa sy mamokatra ka ompana amin'ny filany vahoaka ny teti-bola tokony anamboarana andreo piscine olympique sy ny gymnase na ireo terrain manara-penitra samihafa. Foanana ireo fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa tsy mamokatra sady tsy lahara-pahametra. Investissement araka ny teneniko teo non productif. Gymnase alavy tao gymnase io, alavy tao piscine olympique io, alavy tao building mora aloha alaina daholo ireo zavatra ireo aloha mba ahafahantsika mandefa ny vola amin'ilay zavatra tokony ilain'ny vahoaka tsy jalan'ny babanao marina zay président sady tsy jalan'ny babanao sady tsy jalan'ny baban'ny siteny fa jalan'ny vahoaka ka tsy tokony lalinalina amin'ny zavatra mbola tsy ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao.
fa aoka zavatra ilainy vahoaka no tokony hanaovana azy. Ny fametrahana amin'ny politika ny fitsitsiana ny teny Masony ho ihany lehibe ny mpanohitra. Sosikevitra narosony ny ampianana hatramin'ny 4.4 isan-jato io fandaniam-bola isaky ny ministera dia tsy ilaina ny famijaliana ny vahoaka amin'ny alalan'ny hetra. Itsika amin'izao fotoana izao sahirana vahoaka malagasy. Tokony hanana politika fitsitsiana zany isika. Dia iangaviana izany hatombo indray ao amin'ny loi des finances io zany ny dépenses de fonctionnement ho 6,4%. Satria fitsitsiana zao. Ka tsy hoe misy ino moa anarany ministre mandeha jet privé na avion spécial mandeha any amin'ny faritany any manao mission any fa ahenatsika io budget de fonctionnement io mba satria raha hena 6,4% ny vola atao ho an'ny fampandehanan-jaharaha amin'ny ministera sy androm-panjakana rehetra dia azo ireo vola zay tokony hiditra ary tsy mila manao fampakarana hetra sy haba hampitomboana ny fantsany vahoaka zany isika malagasy. Nametra-panontaniana ny lehibe ny mpanohitra sy teny Randrianasony Niaiko androany ny amin'ny fampihenana ny teti-bola ny CENI kanefa misy ny fifidianana mbola tokony atao amin'ny taona ho avy io tahaka ny fifidianana loholona sy ny fifidianana lehibe ny faritra. Kely de kely teti-bola natokana ho an'ny CENI amin'ity teti-bola mpanjakana 2025 ty. Midika ve izany fa tsisy fifidianana ho tanterahana amin'io taona 2025 io. Raha tokony izy tapitra ny mandahan'ny sénateur. Ary tsy hatao zany ireo fifidianana isam-baratongony. Ny fifidianan'ny région sy ny conseil. Ny fifidianan'ny faritany sy ny conseil. Tsy hatao zany ireo. Mbola hanitsakitsaky lalam-pandorerana zay indray zany fitondrana sy Ngai Andry Rajoelina. Zay fantanina zay mba hapetrakinay aminareo hoe fa maninona re tompoko no natao ambany dia ambany ny teti-bola ny CENI. Mitaky ny amoahana ny mangarahara amin'ny teti-bola natokana andraisana ny fivorian'ny SADC ho atao eto Madagasikara ihany koa moa androany isy teny Randrianasony Niaiko satria tsy voafaritra ao anatin'ny LFI zany hatreto raha ny nambarany. Ohatrina marina ny teti-bola natokana andraisana fivoriam-ben'ny SADC eto amintsika amin'ny taona 2025 amin'ny anaran'ny mangarahara. Amin'ny anaran'ny mangarahara. Mba ambarao aminay fa tsy de mazava izy io. Raha ampisy moa no andalo fandiniana sy fandaniana ao anatin'ny fivoriana Itambarambe ny volavola ny teti-bola mpanjakana 5 amby 20 sy 2 arivo.